miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy diloilo fanosorana dia manonona ny fiatanan'i Jesosy Kristy tompo mamirapiratra eny vonany ho amintsika rehetrarehetra namana tapaka lavitra akaiky tainy Jesosy haisika rehetra. Ity piba ity dia fitsofana trompetra tahaka nefa fanaotsika eto amin'ny pejy mahazatra. Tsika tsy mitsoka siodina tsy milalao flûte isika fa isika tena mitsoka trompetra isika hoe efa vaninandro farany izao. Dia ny message ho ampitaiko ho ato dia hoe feno faux prophète ao Madagasikara amin'izao vanim-potoana iresantsika izao tena be da be mihitsy ny milaza azy ho prophète de Dieu ary tonga manafika ao Madagasikara ny avy any Afrika rehetrarehetra. Raha miresaka zay hoe avy any Afrika izay tsika dia misy esprit, le esprit vaudou, le esprit fétichiste, le esprit ana marabout, sy le esprit ana mpilalao occultisme sy mpikirakirany spiritisme presaka amin'ny maty mitsoka tonga ao Madagasikara. Io esprit matanjaka be mihitsy amin'iny faritry Benin, faritry Côte d'Ivoire, iny andrefandrefana iny zany. Dia iny no sofla mitsoka mankaty Madagasikara. Ara tadidinareo tamin'ilay vidéo farana alefako teto dia nisy témoignage na pasteur mihitsy hoe nisy témoignage na marabout mihitsy hoe 1700 pasteur ny tonga ny consulter an'izany marabout zany, zany maître marabout zany, zany magicien zany mba hitrandraka pouvoir sy teknika zany ahafahana mikirakira business sy manangana fiangonana secte isan-karazany ho lalam-bola sy ho fifidianana fanahan'olona zany ho avarina ny amin'ny elo ilay olona dia mazava ho azy ary zareo misitraka pouvoir sy confort izao tontolo izao miaraka amin'izay fitaka sy business notrandrahan'izay. Ka danger be mihitsy ity tsindritsika atao anaty sujet ity satria miparitaka be ao Madagasikara izy io. Hitantsika tamin'le vidéo farany nalefako teto amin'ny page Facebook diloilo fanosorana zavatra niseho tao amin'ny Royal Chapelle Internationale dia misy an'le prophète de Dieu africain zany izy manambady gasy tiana tsindrina aloha par rapport amin'iny vie privée iny tsy hidirantsika fa lay prophète fantatsika ny tantara fa be da be amin'izy ireo nefa voaroka ny afrikany satria ny acte ataondry zareo any tsy madio any amin'ny firenena isiniana dia en exil izy zany mitsoponenana any izy dia tafiditra ao anatin'ny kajany sy ny calcul ny hoe manambady gasy izy ahafahany manana droit de sol eto amin'ny tanindrazana. D'ailleurs moa ny firenetsika dia ao anatin'ny fahantrana lalina sy ny resaka corruption tout est possible amin'ny lafiny ambadika dia afaka miexploiter zavatra sy misitraka eto daholo eto Madagasikara ny resahako zany na ny kely-maso na ny tsy kely-maso na ny mavototra na ny tsy mavototra na ny afrikana na ny européana ireo rehetra zany manana hatolotra amin'izay zavatra izay dia afaka tonga eto Madagasikara izy misitratsitraka zay tiany isitrahana fa ny vahoaka foana ny victime, ny mpino ny victime ary io le ambaran'ny baiboly hoe rehefa miakatra eo amin'ny fahavetavetana, rehefa miakatra eo amin'ny altara ozy ny baiboly ny fahavetavetana boky ny Daniel dia efa tena akaiky ny farany dia izay ny zavatra misy ao Madagasikara. Dia zareo manana inona moa ty izy ty manana méga church be mihitsy dia miara-miasa amin'izareo ireo mazava ho azy ry zary Patrick Anchaine reny ry dada Iva, dada zareo Iva fa tsy dada koa Syri iza le eny Iva le namina lainga teto amin'ny hoe isy pomba enjera Afrika isy pomba enjera au France eo amin'ny Tour Eiffel io isy sinoa anjera pomba dia inona koa le faminaniana lainga ny lazainy hoe vehivavy no président ny France sy zavatra ohatran'izany. Bref ainsi de suite miaraka amin'le mariage hitantsika le hoe culte de personnalité be nataontsika publicité teto iny hoe izao tontolo izao no entinao am-piangonana be da be ry zareo mpiara-miasa aminy. Zay ihany koa dia milaza fa misy porte ouverte mihitsy zany sokafana ho azy ireo ary isika malagasy mihitsy no élément fructif amin'izay fahazahoandry zareo alalana miditra eo amin'ny tantsika hanapatra izay. Voalohany fanjakana, ny faharoa isika samysika. Zany rehetrarehetra zany entina ampitandremana antsika daholo.
satria zay foana le hetsika hoe izao tontolo zao no entina ao am-piangonana. De raha nandinika ianareo tam'le oronan-tsary farany nalefantsika teto le tao amin'ny Royal Chapelle izany, de hitanao mihitsy le acte hoe etsika hoe izao tontolo zao. Sanatrin'izany ohatrandry tamin'ny vanim-potoan'andro ny Johnny Hallyday miditra Stade de France arahana garde de corps miaraka amin'ny bling bling, zany ara mbola hoe tsy de luxure fa ny an'le hoe prophète de Dieu hitantsika tamin'le vidéo nalefa farany teo tena grave, satria de hoe misy olona toy ny hoe karamaina mihitsy complice zay mantsy ao anatin'le cinéma sy le théâtre créena daholo zay ahafahan'ny attention anao ho attiré aloha, de rehefa attirena attention anao de tavaroboka ao ianao de lolovina am'izay sentiment anao. Zay no étape voalohany ataondry zareo. De rehefa lolovina ny sentiment anao de manomboka metrahany tanana ianao de entina mbavaka ianao de kirakirainy zay sentiment anao zay de tafiditra am'resaka esprit am'izay de mipetaka ny vy mamay de rehefa misy zavatra teneninao sy dévoilenao sy ambaranao par discernement am'ireny olona ireny de tonga daholo ny olona manao avocat du diable entre parenthèses zay ireo mpino tsy manatsiny izay voapetaky ny vy mamay ao am'ireny fiangonana ireny tonga daholo manao avocat an'ireny faux prophète sy faux révérend, faux bishop, faux cohen isan-karazany ireny. Izao tontolo zao la hetsika satria tsy vitan'ilay hoe bling bling 4 be garde corps manaraka sanatrin'izany ohatrany hitanao rehefa le 26 juin reny de mandalo ny filoham-pirenena miaraka amin'ny akanjo orange be couleur 13 de misy kiraro moa raitra de raitra, ny costard ambony ambany oka fotsiny ny garde du corps mirijarija de miaraka am'izay la hetsika famonona lolo be da be isan-karazany le hoe aty hoe attirena ny attention anao de riatrika angakaingana re tsy nazakaza sy ny sisa rehetra tena renao mihitsy zany teny zany tena hoe atao mihitsy zany zay zavatra anairana anao amin'ny alalan'ny fahitana sy ny fienona hoe misy tokony omena considération io olona tokony omena valeur sy lanja ilay olona. Kanefa raha mandinika ny tantaran'i Jesosy Kristy ianao, izy hiakatra ho an'i Jerosalema ankalaza ny Pasika, nitaingina zanaky brika, hosana zanaky Davida, tsy mba nisy garde corps zany izy, tsy mba nisy tapis rouge, tsy mba nisy bling bling be 4x4 na à l'époque ohatra hoe calèche avec soavaly fotsy na tsy fantatro, race pur sang zay soavaly voatokana mihitsy zany, tsy nisy resaka ohatran'izany miaraka amin'ny garde du corps romane be hoe tena hoe mahayaya be sy nohatran'izany, tsy nisy an'izany. Ka mampitandrina antsika fa efa ao Madagasikara ireny faux prophète be da be mpilalao tontolo majika sy mpilalao fanan'olona avao Afrique du Sud ireny. De tsy mijanona ety ivelany ihany zay resaka hoe luxure sy fomba atao hiatirena ny attention anao mba hatonga anao hifantoka amin'izy ireo, satria zay le resaka culte de personnalité le oeraoera tsy aty ivelan'ny royal ihany fa rehefa miditra ao am'le fiangonana am'izay ianao vao mijery avy havanana manatrika sy ny sisa rehetra de ny posteran'izy mivady tonga de ohatrany nengezana varavarana building ny anankiray avy havanana feno fiangonana zany isaky mitodika ianao de ireo zany ny mpanjininao tellement rehefa tafiditra ao anatin'izany fiangonana zany ianao tsy mahita fa tsy ireo olona ireo de lasa miankoka zany hoe créena mihitsy zany le esprit ana idolâtrie créena. Ary miaraka am'izay efa misy ireo complice ao anatin'ilay fiangonana de tsinona izany fa reo groupe de louange sy ny sisa rehetra ireo ndray mpiantso fanahy. Misy fotoana izy ireo mirahira, tsy hoe misy fotoana fa tena hoe zay mihitsy mirahira Jesosy foana izy, fa za miteny aminareo fa hoe na de mirahira Jesosy eo foana ary izy par discernement Jesosy hafa ozy Paoly, satria lay zavatra misy ao lay chorale mihira Jesosy de ohatran'ireny spectacle fao be, ohatrany hoe misy donia, misy tanao hoe any amin'ny fitampo ireny de miara-miredina ny olona mirahira
miantso fanahy reny a ohatrany style mantra zany de rehefa tonga le fanahy de zay olona rehetra ao toy ny mahatsapa sensation tafidro amin'ny antsona hoe manatona ny antsona hoe extase c'est à second par expérience zavatra détail be zany resahako anao zany de izay le resaka état second zay exalté le olona de lasa ohatrany hoe thérapie ho azy lay mihira sy lay mibera fa tsy resaka relation am' Jesosy le izy fa pratikana hypnotisme sy pratikana chamanisme en groupe zany hoe fianjahana faobe ohatrany hoe hitanareo rehefa le misy concert na hard rock ireny de misy anankiray manetsiketsika ny lohany roa telo efatra de farany lasa spectacle rehetrarehetra manetsiketsika ny lohany daholo sady mihaino ohatra hoe Megadeth à tout le monde na ohatra hoe Nofinel Smatter any Metallica ohatra na Motorhead hiakatra ambonimbony kokoa sika Slayer mbola misy pire amin'izany fa tsy ho tanysaitsika eto de ohatran'izany ny zavatra misy eo am'ireny zany hoe anao zany mitsofoka ao de ohatrany hoe olona midera sy olona mikirakira louange sy adoration oui tena izay le izy fa Jesosy hafa any amin'ny tontolony discernement sy ny expérience no midévoiler an'izany fa tsy resaka resahana afatrapitaina ohatran'izao de ivelan'le posteur à gauche droite zany hoe sarinizy mivady mameno rindrina anankiray zany hoe vao mijery anao zany de tonga de ny masonao focalisé ao tsy mahita fatsiny ny seza fiandriana an'ilay pastory tonga de hoe la classe luxure doré ny sisiny tena hoe canapé be zany no petraka ao anaty fiangonana de miverina indray tsika mamaky filazany tsara hoe mba hoana ary zany nitoeran'i Jesosy tamin'izy niondrana tsambokely tamin'izy nandeha tongotra mitety tendrombohatra izy nisy fotoana tsy nanana izay nandriny lohany nisy fotoana izy ainsi de suite be da be kanefa les prophètes de Dieu zay ampitandremana atsika eto de resaka luxure be mihitsy resaka tena hoe tena sanatriny zany hoe miditra palais Élysée ve non reny raha mbola tsisy dikany tapeo any am'y réseau any ohatra hoe TB Jojua de jerevo ny fortune jerevo ny château any jerevo ny intérieur fa volamena daholy de iny image iny le izao tontolo zao iny no entina ao am'ilay fiangonana ino no apetraka ao am'ilay fiangonana de hoe réussite zany de izany zavatra rehetrarehetra izany no mitambatambatra dia hitany masonao reny ny sofinao de misy esprit ihany koa mitaizanao ao anatin'izay de manomboka tsy kelikely mipetaka ao anatinao izay le hoe possession lente démonie lay fanahiny bibilava mipetraka ao anatinao de hoe iny ny image ny réussite hoe manompo an'Andriamanitra ianao dia jerevo izy mivady prophète de Dieu tsara ny kirarony garde corps miondrika ny olona misy fotoana le lehilahy tena hoe mena baiboly izy de mandoalika mihitsy le olona mame baiboly anazy sady miondrika miembotra tena ozy aho hoe tena Jesosy grave de izany image rehetrarehetra izany no atao répétition sy ampiainina anao aseho anao ary zay cinéma zay no montena andro volana taona de isaky ny fidirana voalohany fidirana faharoa isaky ny fotoam-bavaka de izay foana ny ainanao de petitapilanao de resy lahatra ho azy ianao hoe tena réussite ny andreo fianakaviana reo tena réussite ny andreo prophète de Dieu reo tena tahin'Andriamanitra reo tena izao reo ora nefa mampitandrina atsika fa à côté de la plaque tanteraka ianao ao anatin'ireny fiangonana ireny za tsy teny an'ireny olona ireny satria ireny olona ireny fa mamita contrat izy araky ny contrat no siniaviny araky ny contrat zay nataony sonia de mamita hiraka izy de mandeha araky ny nandrahana azy izy fa ianareo pino tonga hafasaina raha mbola tsy nisy ny fifanekena raha mbola pinopino tsotra sy ohatran'izany ianao mbola ataoko ao anatin'ny fanahy miraikiraiky ao anatin'le fiangonana ianao
de mampita hafatra aminao a personnel na ny famonjena danger be en danger ianareo tena mianjaanja eo anatrehan'ny devoly ianareo betsaka ny azo ambara fa mino fa ny tena feny afatra apitaina de hoe mitandremary zareo fa feny faux profety amitsika amresaka zao ao Madagasikara ary le fiarah-miasa hoe fanjakana bibity sy ny faux profety de mirasotra foana ireo ary sy any ny antony hoe misy miaramila miaraka amin'ny akanjo fipa force d'intervention populaire mihitsy mitana basy miambina tonga mamon'olo miaraka amin'ilay olona arak'ilay fifanarahana ao anatin'ilay scénario montena mana mafy ny zavatra efa nozaraintsika teto foana zay ary ny zava-doza de ireny miaramila ireny reny force d'intervention populaire ireny izay tokony anenjika dahalo any anelakelatrano tokony anenjika dahalo partout zay ny tena asany de lasany am'ireny resaka faux profety reny vao maika maninjy bebe kokoa an'ilay pièce montée lay théâtre entina andemena ny sainao zany rehetrarehetra zany de ampitandremana atsika fa manana adversaire de taille isika tsy reo hitany masonao ireo ihany ireo mamita iraka daholo reo manomboka any amin'ny mpitondra fanjakana izay ny signé contrat ao anatin'izany mandalo ny faux profety ny groupe de louange zay manaiky hiara-iasa amin'izy ireo sy ny sisa rehetra fa za de misadressé aminareo mpinotsotra manaova dingana manaova mihitsy sacrifice manaova tapao ny lien personnel na ny famonjena manatona an Jesosy Kristy tianao Jesosy arao ny fampianarana na tsy izay ihany fa misy rahalahy izay mampianatra izy tsy resaka luxure be ohatreny tsy misy zavatra ohatran'ireny fa mizaratsotra fotsiny izy reny arao ihany ny fampianaran'ireny olona ireny na tsy zay ihany ary fa ialao lavitra ireny karazana faux profety sy mpivarotra fanahin'olona efa nifanaiky tamin'izay nifanaiky an'ireny mirasoanao tianao Jesosy